Nitarika fanokevitra samihafa moa izay fividianana ny tanterana ny sabotsy lasa teo izay isany amin'izany ny maître Willy Razafindratovo voalalana ahafantarany maro azy mpisolo vava ny tena naresany nanambara fa nanaraka ny lalàna ny fividianana izay natao teny anivon'ny anteny Merapirenena. Volaravoavy sy Tsirako Tarso. Ara-dalàna ary fanatanterahana ny didina voaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny fividianana amin'ny bromaritry ny anteny Merapirenena vaovao araka ny nambaran'ny maître Willy Razafindratovo. Nosritany ihany koa fa taratry ny fampihavana pirenena ny fisokafan'ny bromaritry ny anteny Merapirenena ho an'ny hery samihafa eo anivon'ity androm-panjakana ity. Fanazako azy aloha zany dia nataony fividianana satria izay ny didy farany avy any amin'ny HCC. Didy manko izay heverintsika foana le hoe arrêt na décision fa tsy avis akory. Zany dia manakery zany le décision iny na arrêt navoaka ny HCC. Dia nanatanteraka ireo député ireo dia rehefa manatanteraka izy amiko zany dia hoe ao anatin'ny lalàna marina zany izy sy manaraka ny lalàna zay no heveriny tsy noheveriny fa napetraky ny HCC. Ka raha petraka zany le bureau vaovao zao fotoana zao heveriko fa manambatanana tsara zay metrana zay. Ka eto zany neveriko fotsiny dia ny hoe le izy mahagaga dia hoe misy fandritany amin'ireo olon'ireo nefa misy mapara 220 tao 21 mapara. Ka za zany mietrehitra hoe tsara ihany nametrahana io satria ndray mapara zay nanaraka ny olon'ireo dia nahazo toerana ihany koa ny anakoroa tamin'izy. Ka eo zany neveriko fa hoe anisany fametrahana le hoe marimaritra iraisana sy le hoe stabilité maromaro koa zany fa tsy marimaritra iraisana fa stabilité satria raha avy mametraka an'izay zany zareo dia tsy nisy fitiavatena teo amin'ireo bureau vaovao reo fa nizara sy nametraka ny mpiaraka rehetrarehetra ao amin'ny solomavavoaka. Heverin'ny maître Willy Razafindratovo fa mampisy fahamarina toerana ny gouvernemanta ny firafitry ny bromaritry ny anteny Merapirenena vaovao. Ny gouvernemanta izay hanolotra ny politika ankapobeny fanjakana ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny anteny Merapirenena izay hanomboka rahampitso. Ny exécutif zany ao anatin'izany indrindrindrindra ny gouvernement dia manana izay hoe tsy maintsy manatrika ny assemblée nationale izy ary mametraka ny politique générale izay hitondrany ny tany sy ny firenena. Ka ao anatin'io zany fampahafantarana ny vahoaka ihany koa an'ilay politique générale dia heveriko fa tsy hisy zany ny hoe fitaintainana avy amin'ilay gouvernemanta satria efa mifanaraka efa mitovy tany dokanka zao ny gouvernemanta sy ny assemblée nationale. Ka zavatra tsara dia tsara zay satria raha amin'izay fotoana zay ny gouvernemanta mbola marisarisa matahotahotra dia diso izy amin'izay fotoana zay. Rahampitso talata 9 May manomboka ny 10 ora maraina no hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany ny anteny Merapirenena.